sakamiazava mitsangana ianao iza. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fahasoavana lehibe ahafahanay mankaty amin'ny tempolinao masina, mandre ny teninao, afaka miara-mivavaka eto, mandray fampahirezana avy aminao ny alalan'ny teninao sy izay rehetra tanterahana eto. Dia ankehitriny izay Jesosy, mbola andre ny teninao koa amin'ny alalan'izao toriteny izao. Mangataka ny fanahinao masina hiasa aty anatinay tsirairay avy. Ary ampahery anay koa, aizanay mampiatra ny teninao izay omenao anay. Dia mamindrafo mamela heloka mandrakariva amin'izay tsy fahatanteranay rehetra. Amin'ny anarana Jesosy tompo anay anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity alahady ity, alahady faha-efatra alohan'ny Paska, dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko faha-efatra, 9:1-telopolo ka hatramin'ny 7:30. Filazantsara nosoratan'i Luka toko faha-efatra 9:1-telopolo ka hatramin'ny 7:30. Dia raha mitsangana isika maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nidina tany Kapernaomy, tanàna any Galilia Jesosy, ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahin'ny demony maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, indrisy, moa fa ninona akory izy asianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe, manginy ianao ka mivoha aminy. Ary ny demony noho ny namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izay rehetra ka niresaka hoe, manahoana izao teny izao fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidihany ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary ny ely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Ilay masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Asa anankiroa lehibe no tanterahan'i Jesosy raha mamaky amin'ity anjara tenin'Andriamanitra antsika amin'ity anio ity. Raha tonga tao amin'ity tanàna any Galilia ity izay any Kapernaomy izy, dia zavatra roa no nataon'i Jesosy. Zava-dehibe izay tena mampiseho tokoa ny maha-Andriamanitra azy. Dia tsy inona izany fa nanao fampianarana Jesosy. Nampianatra izy. Nampianatra ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Tenin'Andriamanitra izay mampiaina ny zanak'Andriamanitra. Lazain'ny mpanao salamo hoe, fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Tenin'Andriamanitra azo lazaina hoe mitondra fanavaozana sy fahavelomana raha zany fampianarana eton' Jesosy izany no lazaina eto. Ahoana moa ny lazana hoe mitondra fanavaozana ny fampianaran'i Jesosy, mitondra fahavelomana? Dia ny tenin'Andriamanitra ihany ilay novakitsika teo no mamaly azy ao amin'ny 9:2-telopolo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe, koa talanjona ny olona tamin'ny fampianarany
satria nisy fahefana ny teniny. Teny Jesosy izay misy fahefana. Gaga sady nanontany tena ny olona momba ny fahefana izany herana na Jesosy izany. Azo inoana fa tsy hoe Jesosy irery akory no mitondra fampianarana ho an'ireto olona tao Kapernaoma ireto. Misy ny mpampianatra ao, misy ny raby, misy ny mpampianatra soratra masina izay fantatra fa afaka mety nandalo tao. Fa ny manaitra ny fosiny saina eto dia izany tenin'Andriamanitra eto milaza ny ao am-pondreto olona reto ny fahagagana izay nisy teo aminy. Ka nilazan'ny tenin'Andriamanitra tantarainy Luka eto hoe talanjona ny olona. Gaga. Izany hoe mahaliana nisy fiantraikany teo amin'ireto olona reto izany tenin'Andriamanitra izany. Matoa izy gaga, matoa nisy zavatra niseho avy ao anatin'ny fony, atao hoe reaction moa izany, dia tena niantraika tamin'ny fo sy ny saina ary ny fanahiny ireto olona reto izany tenin'Andriamanitra izany. Tena nahaliana azy. Tsy hoe tsy miraharaha izy na hoe mankaleo izany tenin'Andriamanitra izany, izany fampianarana izany fa lava loatra, na hoe tsy te hiaino izahay. Fa tena nahagaga sady nahatalanjona ny olona. Ary izay no mahatonga ny ilazana hoe manavao izany tenin'Andriamanitra izany. Ny apôstôly Paoly moa raha namangy ny fiangonana nandefa taratasy ho an'ny fiangonana ny Roma dia hoy izy hoe miovaha amin'ny fanavaozana ny saina. Dia tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny olona no afaka manavao ny saina sy ny fon'ny tsirairay avy. Izany no nisy teto amin'ireto olona tao Kapernaoma ireto. Fa afatra ho antsika koa izay miaino tenin'Andriamanitra isak'alahady. Ary inoana koa fa mamaky sy mandinika tenin'Andriamanitra ny tokantrano. Dia inoana indrindra fa mitondra fahavelomana, mitondra fanavaozana ary mahagaga antsika isan'andro ny soa lehibe izay entin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ao ny fahasoavana, fa ao koa tenin'Andriamanitra izay mitondra fanovana eo amin'ny toe-piainana ny zanak'Andriamanitra, ny kristianina. Eny, azo lazaina koa ary hoe ny olona na dia mbola tsy naheno tenin'Andriamanitra fa mbola tsy niankina kanefa rehefa maheno tenin'Andriamanitra dia miteraka fiovana ao anatin'izany. Ny fampianarana izay entin'i Jesosy dia hitantsika amin'ny filazantsara fa matetika mampianatra Jesosy ary mampalaza azy ary ilay fampianarana tao amin'ny tendrombohitra any amin'ny Matteo manomboka amin'ny toko 15 ka hatramin'ny toko 17 dia milay teny malaza misy fampianarana lehibe izay tenenin'i Jesosy. Ka ny teny izay ataon'i Jesosy ny fampianarana izay ataony dia tsy hoe teny mandangolango, tsy hoe teny mandroborobo fotsiny na hoe teny izay anafosafo ny olona mba tsy hoe sanatria Jesosy hoe mba tiako mba ho tiandreto vahoaka miaino areto dia ataoko moramora ny teniny, ny fampianarana mba tsy hasorenana hazoaken'ny olona. Tsy izany no ataon'i Jesosy fa tenin'Andriamanitra izay misy asa tanterahany miteraka fanavaozana, miteraka fiovam-po araka ny voalaza teo ao anatin'ny fony izay miaino azy. Ka izay ilay tenin'Andriamanitra. Raha raisitsika fotsiny ny soratra masina ao amin'ny Baiboly raha mandray ohatra dia tena misy mihitsy ny mpitoro filazantsara na mpaminany izay atao hoe mpaminany sandoka. Ny antony dia teo amin'ny zanak'Israely dia ny teny izay hoe ao anatin'ny fony fa tsy tenin'Andriamanitra, raisiny avy amin'Andriamanitra, tsy manaiky iasan'ny ny fanahy masin'Andriamanitra fa izay eritreretiny hoe tia ny tiako dia tia no toriako. Na mety hoe ity izao mahafalifaly ny olona dia tia ny ataoko. Dia nisy tena mpaminany sandoka any amin'ny bokin'i Jeremia, any amin'ny bokin'i Ezekiela, misy an'ireny mpaminany ireny rehefa nitory teo amin'ny zanak'Israely. Fa ny tenin'i Jesosy ry havana dia tsy mba toy izany fa teny izay mampandiny tena, ny tenin'Andriamanitra
mampandiny tena, mampieritreritra ny tena manontolo ny amin'izay tokony ho fiainan'ny tsirairay avy. Ary izany indrindra no mahatonga ny teny bokin'ny Hebreo milaza hoe eo amin'ny Hebreo 4 andininy 12 izay andininy Hebreo 4:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonony sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Izany ilay tenin'Andriamanitra. Azontsika tsaina izany hoe sabatra roa lela maranitra ka manindrona. Mafy izany. Fa dia io no alaina ohatra ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay hoe omena antsika ho sakafom-panahintsika. Dia izany no asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Dia araka ny voalaza hoe tsy Jesosy irery akory no mampianatra, tonga teto nampianatra tenin'Andriamanitra, fa tao koa ireo olona nianatra tenin'Andriamanitra, mety atao hoe mpandinika na teolojiana, ny raby, mitondra fampianarana teto amin'ireto olona reto. Dia azo inoana sady fantatra fa tsy maintsy misy fahalalana azon'izany ireo olona izay miaino. Fa inona no mampiavaka ny an'i Jesosy, ilay tompo, ilay Andriamanitra, raha voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nahatalanjona ny olona izay niaino izany tenin'Andriamanitra izany. Dia izao, ny tenin' Jesosy dia mampahafantatra zavatra tokoa ny aminy, ny amin'ny famonjena vitany, ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Teny misy fahefana, teny miatraika amin'olona, fahalalana fa tsy fahalalana fotsiny ihany, tsy fanazavana fotsiny ihany. Ny teny izay ampianarin'i Jesosy, ny tenin'Andriamanitra entiny, fa teny velona araka ny teneniny epistily ho an'ny Hebreo teo hoe mahery ny tenin'Andriamanitra maranitra noho ny sabatra roa lela ka miasa ao anatin'ny fo sy ny sain'ny olona miteraka fanavaozana, miteraka fahavelomana, miteraka fandinitena izany tenin'Andriamanitra, misy fahamarinana, misy fahavelomana izany. Manana hery sy fahefana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia izany no teo amin'ireo olona tany Kapernaoma fa entintsika andinihan-tena tokoa izany. Mba tsy ho fahazarana fotsiny ny hoe miaino dia manadino, fa tena mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra hiasa mba hanova ny fomba fitenina, fomba fiainantsika. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Ny fahavelomana tao amin'ny batisa dia hiainana isan'andro isan'andro, mahatonga anao olom-baovao isan'andro, mangetaheta ny tenin'Andriamanitra. Ka anao tahaka ny mpanao salama isika manao hoe atao poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ka dia hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao ny mahasarobidy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin' Jesosy eto, ny fampianarana izay nentin' Jesosy moa no anjarantsika, izay nampitolagaga, nampitalanjona, nanova ny fiainan'ireto olona reto. Fa asa iray lehibe izay hitantsika koa amin'ity perikopy ananantsika ity izay voalaza eto hoe dia nisy teo amin'ireo olona izay nanatrika niaino ny fampianaran'i Jesosy ao anatin'ny sinagoga izany, izay nisy devoly, misy demonia. Ary ireo demonia ireo dia hita fa nahafantatra an'i Jesosy ka niteny ilay olona misy ny demonia hoe tamin'ny tahotra izany no nitenenany hoe indrisy moa mifaninona akory izahay sianao ry Jesosy avy an'i Nazareta, avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Izay no nataon'ilay devoly izany, ilay olona izany izay niasany, nidiran'ny devoly moa izany dia niteny an'izany Jesosy, niteny an'izany teny izany. Ka hita amin'izany teny izany fa
matahotra izy, matahotra n'ity Jesosy ity. Raha ny teny voalohany voalaza hoe indrisy, maninona izahay, mifaninona akory isika. Nefa koa dia mahafantatra ity devoly ity hoe ilay masin'Andriamanitra. Izy dia devoly maloto, izany hoe maizina Jesosy dia fantany hoe ilay masin'Andriamanitra. Mahafantatra izy fa tsy mino. Fantany fotsiny izany hery sy fahefana izay ananan'i Jesosy izany, araka n'ilay nolazaintsika teo. Izay tenin' Jesosy izay feno fahefana, tenin'Andriamanitra. Fa ity maloto ity, ity masina ity, ity devoly ity izay niantso an' Jesosy hoe masina, dia tsy finoana ny azy fa fahafantarana ka amin'izay miteraka tahotra sy orohoro ao anatin'ny devoly izany fahafantarana an' Jesosy izany. Izany fahamazinana. Inona moa ny entin'izany devoly izany dia fahamazinana, fanakorotanana, fanaisorana izay mety pe ao anatin'ny olona. Dia izany no tiany akorotana amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, indrindra moa amin'ny isika kristianina. Fa Jesosy ilay Andriamanitra tsy toa, manana ny fahefana rehetra, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe any an-danitra sy etỳ an-tany, dia ny teniny no nolazainy tamin'ny devoly, nibaiko azy izy hoe mivoay ianao dia nanaiky ny devoly. Devoly resy eo anatrehan'i Jesosy. Izay ilay Andriamanitsika. Fampahirezana lehibe eo antsika, mahafantatra hoe izay ilay Andriamanitsika, izay ilay Jesosy mpamonjintsika, manana ny hery sy ny fahefana rehetra, ka dia tsy manana fahefana amintsika izay efa mino an' Jesosy mpanompon'Andriamanitra izany devoly izany, fa mandositra. Izany hoe manoloana an' Jesosy ilay lazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fahazavan'izao tontolo izao dia miala ny maizina. Ny tenin'ilay demonizy dia manginona ozy izy dia mivoay ianao. Tenin' Jesosy, tenin'Andriamanitra, dia niala ny fatorany devoly tamin'ity lehilahy izay ao anatin'ny fianonana tenin'Andriamanitra ity, ao anatin'ny sinagoga. Izany hoe fitompo-pivavahana masina, fa tao koa ny devoly. Izany hoe mampahatsiaro antsika fa ny devoly dia n'aiza dia eny foana izy. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Izay no tokony hitandremantsika, fa izy dia eny foana. Ary ny tanjona ny an'ny devoly dia ny anakorotana, ny alan'ny fiadanana ao anatintsika, ny animba, ny anaisotra ny finoana ao anatin'ny fontsika, ampitoetra fisalasalana sy tahotra. Fa raha matoky an' Jesosy ilay tompontsika isika, dia hiala izany devoly izany ka ho resy. Ity olona tao Kapernaoma ity, ity lehilahy ity, dia nafahany Jesosy tamin'izany fatorany devoly izany. Nafahany tamin'izany fanandevozana nataony devoly azy izany, dia nomeny aina vaovao. Ary eto koa izany dia araka ilay lazaina teo hoe asa lehibe izay nataon'i Jesosy noho ny fahefana izay nananany dia fanafahana an'ity lehilahy ity. Ka tsy io lehilahy ihany, fa na iza manatona an' Jesosy, mangataka ny heriny, matoky ny teniny, dia ahafahan' Jesosy tanteraka amin'izay mamatotra azy. Ny tadiavin'Andriamanitra amintsika, tadiavin'i Jesosy amintsika, dia nitady azy raha misy zavatra atrehantsika. Raha misy devoly izay, ny asan'ny devoly dia ny tia-pisaraka, hametraka fiahiana ao anatintsika, fa ny atao dia mitodika, mijery an' Jesosy Tompo, ilay tompony finoana sy mpanefa izany, hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika. Koa ny tenin'Andriamanitra anio dia fampatsiarovana antsika rehetra ny amin'ny hoe raha misy izay manahirana dia ny tenin'Andriamanitra no aoka ho tadidintsika. Mijery an' Jesosy izay tompony sy finoana sy mpanefa izany ao anatintsika izany. Koa raha miantso an' Jesosy isika dia azo antoka fa hamonjy antsika izy.
isika no andrasany, izy eo foana. Efa Andriamanitra tia hatramin'ny voalohany izy namonjy tonga tetỳ an-tany. Eo foana izy fa ny andrasany dia isika manatona azy mba ahafahany miasa ao anatin'ny fontsika, mba hanekentsika ny teniny amin'ny fiainantsika manontolo. Fa efa an Jesosy isika, efa nanolo tena feno ho azy isika, ary matoky izany fahefana izany. Dia izao koa no zavatra izay tadiavin'Andriamanitra amintsika raha manoloana ity teksta anjarantsika amin'ity an'ity izay fotoana vitsy alohan'ny andro Pasika dia izao hoe ny hijoroantsika vavolombelon'i Jesosy ny amin'izany finoana izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe amin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny ely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Ny ely ny lazan'i Jesosy. Izany hoe ireo olona niaino ireo izany dia nilaza ny momba an'i Jesosy. Hoe misy an'io Jesosy io izay manana ny hery sy ny fahefana rehetra. Misy an'io Andriamanitra io. Misy an'io Tompo io. Manana fahefana ny teniny. Miteny izy dia mahatalanjona, mahagaga. Miasa ao anatin'ny fo, manova ny fomba fisainana sy ny toe-panahy. Fa io Jesosy io koa dia manana hery sy fahefana handroaka ny devoly, mandresy ny devoly izay mangeja. Dia izany koa no takiana amintsika. Ho tahaka ny olona tao Kapernaoma, ny fiangonana eto amin'ny FLM Fahazavana, hitondra ny vavolombelon'i Jesosy, ampafantatra ny olona ny amin'ny famonjena izay nataony teo ambonin'ny hazo fijaliana ho famonjena antsika, ho fanalana ny fahotana sy mba hananantsika fiainana mandrakizay. Izany no hozaraina, izany no hijoroantsika vavolombelona amin'ny mpiara-belona amintsika, fa manomboka koa ao amin'ny ankonana izany fijoroana vavolombelona izany, amin'ny fahefana izay anana ny tenin'Andriamanitra amintsika mba ho hitantaratra amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Alahady izay natokana ho an'ny fikambanam-behivavy eto ity alahady ity dia inoana indrindra fa isika vehivavy dia ho voatafiry avy amin'ny Jesosy, hijoro vavolombelon Jesosy, manomboka amin'ny ankonana ny manodidina antsika, amin'ny fianakaviana sy amin'ny sehatra rehetra izay nametrahan'i Jesosy antsika any toeram-piasana. Dia fantatra hoe sarotra tsy voatery hiteny ianao fa ny fijoroana vavolombelona amin'izay asa sy toetra no ahafahan'ny olona mahafantatra ny amin'izany hoe Andriamanitra fitiavana izany, izy Andriamanitra manana fahefana amin'ny fiainantsika izany. Ka dia Jesosy no omba ny vehivavy. Tsy hoe andro ny FBL ihany, tsy alahady ny FBL ihany fa valomarsa koa eo amin'ny sehatra ny sosialy moa izany. Betsaka ny zavatra tsara izay ataon'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. Ho antsika vehivavy kristianina dia ny tenin'Andriamanitra no ka hanapaka ao am-pontsika ary hitondra ny fiainantsika. Fa tsy ho an'ny vehivavy ihany moa izany hafatra izany, fa ho an'ny olona rehetra izay manana an'i Jesosy. Ho antsika fiangonana manontolo dia fampatsiarovana antsika fa misy izany andraikitra lehibe izay napetraka Jesosy amintsika izany, napetraka ny Tompo amintsika izany, dia ny ampihely ny filazantsara tahaka izay nielezany tany Kapernaoma sy tamin'izay toerana rehetra tamin'ny fotoan'andron'i Jesosy. Ny olona izay nifanena tamin'i Jesosy, niaino ny fampianarana, ny fanerasera taminy dia nampihely izany filazantsara izany, nampihely izany tenin'Andriamanitra izany, nampafantatra ny amin'i Jesosy mpamonjy. Ka dia isika koa fiangonana nametrahan'i Jesosy izany andraikitra izany ary nitenenany fa hitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ka dia ny fiangonana manontolo no iantefany izao tenin'Andriamanitra, izao hafatra lehibe noraisintsika avy amin'ny asa lehibe no tanterahan'i Jesosy izao teto amin'ity vilina ity, teto amin'ny Kapernaoma, ary ampihely izany filazantsara, izany vaovao mahafaly izany, ary hanafaka ny olona koa
amin'ny asany devoly izay mangeja azy satria hoy Jesosy tompo amintsika hoe ny asa ataoko no ataony koa ka dia hanaradian'i Jesosy isika amin'izany asa lehibe sy masina izany. Fantatra fa tsy mora izany, tsy vitan'olombelona izany, fa ny ao an-tsaintsika dia sy ny ao am-pontsika dia izao hoe Jesosy ny antso, Jesosy ny naniraka, azy ny asa dia izy no omba. Fa ny ataontsika dia ny mifikitra aminy, ny manana firaisana feno aminy, ny mivavaka aminy isan'andro isan'andro, manana firaisana aminy amin'ny fiainantsika manontolo. Dia Jesosy anie omba sy ampaherentsika amin'izany asa lehibe izany, amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra mba hiasa ao anatintsika ho vavolombelon'i Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova, efa miposaka amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.